vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran dia manamala amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra indray sika tafaradalana eto amin'ity onjapeo sy fahitalavitra ity hianatra indray tsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria atao anatin'ny baiboly moa zany dia amin'ny antson'ilay fitenenan'ny Paoly malagasy manao hoe tahaka ny fahalavabany tsy lany amamina mihitsy ity tenin'Andriamanitra ity na horesahana isan'andro san'andro aza ny tantaran'i Abrahama, ry Josefa, Davida indrindra dia miresaka ny tantaran'i Jesosy Kristy tompo sy ny zavatra nataony dia vao mainka mihamamy ary andraisantsika fampianarana vaovao foana izany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izany koa mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny fampianarana dia ndao mba hivavaka alohantsika ametraka an'izao fotoana izao zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra hivavaka tsika tompoko ry Jehovah Andriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy raha toka mbola nomenao anjara indray hianatra ny teninao sy hampianatra ny teninao ny tenako angatahako ny fanahy masinao Andriamanitra mba hanolotsaina hitadalana ary ao anatin'izao toroteny izao sy fampianarana izao dia isy olona maro be andray fanasitranana andray famonjena andray fanafahana amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anao izay marary raiso ny fanasitranana satria ny dikapoka tamin'i Jesosy no manasitrana no manafaka raiso zany fanasitranana zany amin'ny anara-maheran'i Jesosy amin'ny anara-maheran'i Jesosy amin'ny anara-maheran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao Andriamanitra satria dia ny azoko antoka tompo ny vavaka izay ataonay sy ny fanafana izay ataonao dia misy fiatraikany amin'reto olona tsiraray avy ireto izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahana sy anononana izany vavaka izany misaotra indrindra tompo amen. Eny ary tompoko dia amaky ny tenin'ny soratra masina indray moa zany tsika amin'ity andro an'io ity manasanao mba hamadika ny baibolinao araka izay voasoratra ato amin'ny bokin'ny Jakoba toko faefatra no jerentsika Jakoba toko faefatra dia eo amin'ny andininy fahafito no vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy ka dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy izay soratra masina izay tompoko no hitondrana ny dinidinika indray amin'ity fotoana maraina na hariva na atoandro na mety alina koa izay afahanao mandrehan'izao fandarana izao raha ohatra ka mijery kely tsika aloha ny tantaran'ny baiboly dia ny sehatra anankiray izay
nafahany satana niditra teo amin'ny olombelona voalohany zany raha marimarina koa de hoe Adama sy Eva de tamin'ny alalan'ny fakapana zany hoe ny zavatra zay noharian'Andriamanitra nataon'Andriamanitra io ihany no nakano devoly fanahy ny olombelona satria ny devoly tsy mahay mamorona ary tsy ho mpamorona na oviana izy de ny zavaboarin'Andriamanitra ny zavatra vitan'Andriamanitra no navadiny ho fakapanahy ho an'ny olombelona tamin'izany fotoana zany ary mandrak'androany ary tratran'ny fitaka mahatsiravina be mihitsy Eva zay reny vehivavy rehetra tamin'ny fiandohan'ny taranak'olombelona satria de tamin'ny alalan'ny Eva no nyresaka voalohany devoly nanomena rana hoe efa nitenenin'Andriamanitra hoe azo hinananareo ny hazo rehetra de teo nazahoany any Eva satria ozy Eva manao hoe ny hazo rehetrarehetra de azona hinanana ihany ny hazo rehetra eo voany sady azona hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy teo de nanomboka fantatry Satana hoe zany misy karazana hazo anankiray ato fahalalana ny tsara sy ny ratsy de nahodiny le resaka ozy izy manao hoe amin'ny teny tomarina fantatr'Andriamanitra ozy fa amin'ny fotoana hinananareo ny voankazo de hitovy amin'Andriamanitra nareo ka ahiratra ny masonareo jereo tsara le teny tomarina nalefa ny devoly de nandinika Eva de nomeny ny vadiny de hoe hita fa tsara fihinana ty sakafo ty rehefa ninana moa de tafitra ny fahafatesana satria ny an'Andriamanitra zay nyteny nolazainy de nitaterahany satria efa nandrara izy manao hoe aza hoanina io aza hinanana io ka amin'ny fotoana zay hinananao an'io dia maty ianao ho faty tokoa de tafiditra ny fanany fahafatesana tafiditra ny olana tafiditra ny problema tafiditra ny ozona tafiditra daholo ny fangeriforiana sy ny maro samihafa ka ny fomba zay ny diran'ny devoly teo amin'ny taranak'olombelona voalohany zany de tamin'ny alalany zay atao hoe fakapanahy ary rehefa tafiditra tamin'ny alalan'ny fakapanahy ny devoly de niteraka problema maro samihafa jereo tsara fa tao amin'ny Genesis toko faefatra sahady lay misy ny tantarany Abela sy Kaina de efa niampita sahady zay fanany fahafatesana zay satria lasa nanana toetsaina ratsy ny zanaky Adama lamato de Kaina zany tamin'izany fotoana izany tafiditra ny heritreritra manoto tafiditra lay fanany fahafatesana lay fanany vonon'olona ny Kaina ary dia maty tanora i Abela tamin'izany fotoana zany vokatry ninona vokatry ny fahotan'ny ray aman-dreniny vokatry ny fahotan'ny ray aman-dreniny zany any riavana no tandremanao atsika ray aman-dreny mbola mety ho kely ny zanakao na mety tsy mahalala na inona ny zanakao de nefa ny ndrandray tsika mety hoe potraka na lava ao anatina fakapana na ao anatina zavatra manitona anankiray nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy araka ny tenin'Andriamanitra tsy araka ny fahamarinana ara-baiboly de isy fetraikany ilay izy aty amin'ny taranaka faramandimby atya izany zay zavatra anankiray zay no anisan'ny sehatra tena hoe idiran'ny fakapana eo amin'ny taranak'olombelona am'izao hitanao raharay misy fotoana metrahany olona fanontaniana moa ny tena manao hoe mba inona ny ataoko pastera mba voavonjy ny vadiko lasa maditra ny vadiko lasa nanarak'olo-kafa ny vadiko itsakilany ny asa tsy mandeha ny fivelomana tsy mandeha inona ny antony zany rehetrarehetra zany de nio ane ny fototra na ny loharano na ny sorsa ny evin'ny problemanao fa ndrandray mety nisy zavatra nahalavo anao na halavo na toepo ratsy na toetsaina maloto na toetsaina be felonana na nisy zavatra fahotana na alatsaka atsika mihitsy ka rehefa tafiditra tao anatina fahotana ny olona iray de ozy ny baiboly manao hoe ny filana ozy rehefa mitoritorona de miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana zany hoe
ny Romana toko faina andiny fatena am'roapolo koa dia milaza manao hoe fahafatesana no tampony ota. Amin'ny fotoana zany tafiditra ny ota dia tafiditra ny fahafatesana. Ary zay mihitsy nitetika maizy nataony devoly, alainy fanahy ny olona. Alainy fanahy ny olona. Indrindra ny olona manana tokantrano dia alainy fanahy ohatra lay lehilahy na lay vehivavy. Dia sanatrean'izany lasa mampirafy. Amin'ny fotoana nefa ianao mampirafy dia tafiditra ny devoly ao anatin'ny tokantranonao. Ary rehefa tafiditra ny devoly tsy ianao ihany ny potehiny, fa potehiny ankonanao, potehiny fifankatiavana, potehiny fidiram-bola, potehiny ny asa mandrara ary ny zava-doza dia ty lay fisarahana amin'Andriamanitra. Satria rehefa tafiditra ny ota dia mipetraka tsara la teny soratra masina amin'ny Isaia 5:1 manao hoe ny elokareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Amin'ny fotoana zany ianao tafiditra ao anatina fahotana dia mamboly efitra, mamboly elanelana, mamboly séparation entre anao sy Andriamanitra, ka mahatonga n'Andriamanitra tsy haino vavaka, mahatonga n'Andriamanitra tsy handray ny feon'ny fitaraina ny olona anankiray. Ka zany ry havana no tandrovana sy tena ilaina fahamailona tsara amin'ity fiainana ity mba hahatonga ny fahotana tsy ho tafiditra ao anatin'ny tokantrano na eo amin'ny fiainantsika manokana izany zavatra izany. Mila mitandrina amina toe-javatra ohatran'izany satria ny zavatra anankiray raha vao tsy mandinika atsika dia mety miteraka nenina, miteraka latsa, miteraka eso mandrakizay mandrakizay. Raha iverenako kely ary lay ndalatsoratra masina zay noresantsika teo dia ozy ny Baiboly manao hoe ka dia maneken'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Ny fitaovam-piadiana ngeza be indrindra ahafahana miady amin'ny Satana ry havana dia tsy ny feonao matanjaka be, tsy ny feonao matanjaka be rehefa le mandroka devoly iny dia midoboka be ohatra mibafla ny feonao dia hoe devoly iny no tsy ho resy ao anatin'izany. Tsy zany, be dehibe ny olona be feo fa tsy atahorany devoly. Tsy ny pôzipôzy ivelany no atahoran'ny Satana ny olona anankiray, fa ny voalohany indrindra mahatonga ny Satana tahotra ny olona ary mahatonga azy tsy maintsy milefa raha te ho mpandresy ianao. Dia ozy ny Baiboly eto manao hoe koa dia maneke an'Andriamanitra. Raha te ho mpandresy ny olona na ireo heriny maizina zay mety mamatotra na fahotana na le ozona tantarantsika eto foana na misy asana mosavy zay mety mahazo na ireo atao hoe fasarotana miodidina ao anatina ankohonana na fianakaviana, ny voalohany indrindra amatarana ny olona fampandresy ary azo antoka fahandresy dia ozy ny soratra masina manao hoe ka dia maneke an'Andriamanitra. Amafisin'ny apôstôly Paoly io ao amin'ny Romanina 7:7 fa raha manaika ny Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ka mino fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao izy, fa amin'ny vava no anekena azahoana famonjena ary amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana. Zany hoe ilaina ny manaiky an'Andriamanitra, ilaina ny manaiky an' Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny vava, amin'ny fo manontolo. Rehefa manaiky an'izay ny olona ndikan'izay hoe fanekena an'Andriamanitra zay amin'ny vava sy amin'ny fo dia fandavana kitsy rano eo imason'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fahavalonao, fa tsy hanompo an'ilay fahavalo tsony, tsy hanaraka ny fahotana tsony, tsy hanaraka n'ireo karazana fanompo-tsampy, tsy handeha any amin'ireo lalan-diso rehetrarehetra andriamanitra izy rehetrarehetra ireo tsony, fa tena nompo an'Andriamanitra.
efa marika ny fandraisena sady zay zavatra zay satria ndray andro ao filazany tsara ny jauna toko fahavalo dia fantatsika tsara ny tantara fa ozy ny soratra masina manao hoe izay manota dia andeviny ota, izay manota dia andeviny ota. Tamin'izany fotoana izany nisy an'ireo jiosy fariseo mpanorandalàna tafahoana tamin'i Jesosy dia hoe zay dia taranaka Abrahama zay tsy taranaka andevo zany. Dia niotsin'i Jesosy mihitsy ny resaka manao hoe izay manota dia andeviny ota, zany hoe rehefa manota ianao zany dia andevo ianao zany ny fijerin'ny baiboly an'le izy. Ary ny olona anankiray andevo dia mila fanafahana, mila famonjena, karaha andeviny ota ny olona. Dia ny fomba entina afahana manafaka zany olona zany satria matoa ny olona anankiray manota dia ny devolony eo ambadika io, satana ny eo ambadika io, ny zavatra tsy maintsy atao. Dia ozy ny soratra masina manao hoe manaiky ianao an' Jesosy ho tompo, manikehana Andriamanitra ozy, manatona an'Andriamanitra, manikehana Andriamanitra, zany ry havana no zavatra lehibe zay tokony ho ataotsika. Fa raha tsy manaiky an'Andriamanitra tsika, ny atao hoe manaiky an'Andriamanitra ihany koa dia vonony anao ny sitrapony ohatry ny olona ray zany eny ny anton'ireny le hitanao rehefa le misy mpanambady reny dia entina atao soratra, dia avy eo entina eo anatrehan'ny atao mariazy eo anatrehan'Andriamanitra, akoatry ny hoe eo anatrehan'ny fianakaviana zany. Dia raha ny baiboly zao nijerena dia ozy ny soratra masina hoe onofo ray ihany izy roro. Ny dikan'izay ianao raha vao manambady dia tady dito iteny ity fa tsy hanao reritsony ianao fa misy olona tomponao, ary olona io dia afaka mirehare manao hoe anahy iny, fananako iny, fa tsy hanao reritsony zany ianao manao hoe zaty fa tady io fa ny ambadika any misy vehivavy. Sa zao lehilahy dia misy vehivavy dia miteny izy manao hoe vadiko iny, anahy iny. Dia ohatr'izay koa ny lehilahy anankiray tsy tompony tena andreritsony le vehivavy fa hoe anahy iny, vadiko iny. Ohatr'izay mihitsy ry havana eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa an'Andriamanitra ny olona dia tsy tompony tena samy reritsony fa lasa n'Andriamanitra ambongadiny iny olona iny. Ary rehefa ny olona anankiray manaiky ho an'Andriamanitra ka mametraka an'Andriamanitra ololarana eo amin'ny fiainany, mametraka ny toe-tsainy ho tarihan'ny fanahy masina, mametraka ny toe-pony mba ho anjakan'Andriamanitra, mametraka ny fiainany ho tarihan'Andriamanitra, dia ireny olona ireny no mamokatra tsara, mitondra vokatra tsara ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fiainany manokana indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny asan'Andriamanitra. Reny olona manompo an'Andriamanitra tahaka an'izany ireny mitondra ataoko hoe ampitonain'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana be mihitsy reny olona ireny. Fa tsy hoe sady manompo an'Andriamanitra ianao no miaina fanao zao tontolo zao, sady manompo an'Andriamanitra ianao no manao fitondratena maloto, zavatra tsy mety zany zavatra zany, tsy afaka miaraka. Ary za manrakariva dia miteny foana ny hoe ny olona afaka miazakazaka dia tsy ny olona misabaka fa ny olona mijoro tsara, mahitsy tsara, zany olona zany no afaka miazakazaka. Fa mba manandramana ianao mandana mitady toerana malalaka ianao samyrery dia any ianao afaka sady menao no manao entraînement kely dia asabaka ao ny tongotra ao anankiroa dia miazakaza. Dia ozy ianao tratrarika eo anatin'ny 10 seconda ny 100 mètre fa tsy afaka ianao menjery ianao sady misabaka ianao ny hazakazaka. Dia ohatra zany misy olona te hazakazaka mafy amin'ny fanomponan'ny tompo, te hazakazaka mba ho tahian'Andriamanitra nefa misabaka ny famindrany. Tongony ilany any amin'izao tontolo zao, tongony ilany any fijangajangana, tongony ilany any fijejejona, tongony ilany any fisotrotoka, tongony ilany any amin'ny laika sy ny fitaka sy ny teny ratsy, ny tongony ilany any fitsiritana, nefa ato amin'ny ilany koa ohatra ny tao masimasina ihany, ohatra ny tao zanak'Andriamanitra ihany, ohatra ny tao manompo an'Andriamanitra ihany, nefa misabaka. Ary tsy afaka hiazakazaka ny olona tahaka an'izany, tsy afaka hiazakazaka. Nao asiana soratra beazany fiarakodia, nao asiana soratra azo ao anatin'ny tokantrano manao hoe elatra ny karako takana ny voromahery, hiazakazaka fa tsy ho sasatra, andeha fa tsy ho reraka, dia tsy afaka miazakazaka, tsy afaka miazakazaka ohatra ny voromahery zany. Na inona dradradradraina hoe voromahery, voromahilaly, nefa ianao misabaka any amin'izao tontolo zao dia tsy afaka miazakazaka ianao. Fa raha te handeha aingana ianao dia mijoroa mahitsy tsara, afozy ny fahotana, afozy ny zava-dratsy n'izao tontolo zao, dia andao hitombo. Fa lazako aminao fa
afaka ny andeha aingana io sady afaka ny andeha mafy. Misy toy an'ilay soratra masina teo a Jakoba 2:7 tapany 2 de ozy izy. Ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Mazava be zany a. Manoera ny devoly de andositra anareo izy. Hoy ateo hoe ny fitaovana lehibe afahana miady amin'ny Satana dia voalohany indrindra ny fanekenao an'Andriamanitra. Manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Ny faharoa, entina tena manohatra ny devoly ary tsy zaka Satana mihitsy ty zavatra teneniko anao ty. De ny fibebahana sy ny fiekekeliko. Ao amin'ny Jaona 1:7 dozy soratra masina. Raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy ka mamela ny elontsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny fahotana na ny faratsiana rehetra. Raha vao miaiky tsika ka mibebaka de manaiky Andriamanitra fa hanadio atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ilay rany Jesosy Kristy no hanadiovan'Andriamanitra ray atsika mba hadio mangatsakatsaka. Zao anefa tsy ho voadio any rany Jesosy mihitsy ny olona anankiray tsy miaiky ny fahotana, ny olona anankiray tsy mitsotra ny fahotana, ny olona anankiray tsy mibebaka amin'ny fahotana. Izay manafina ny fahotana tsy ambinina fa zay mitsotra ka mahafoy azy no azo famirapo. Zany hoe fibebahana dia anisan'ny point ngeza be tsy zakan'ny Satana amin'ny olona anankiray, satria raha vao mibebaka ny olona anankiray de resy Satana. Resy Satana raha vao misy olona anankiray tena mibebaka marina. Eritreretinao hoe misy mpivary tena na misy olona mpijangajanga hafoy ny fahotany nandritra ny taona maro zany olona zany mety nandevozy ny ota tao, nandevozy Satana tao ary de manomboka marary. Amin'ny fotoana nefa ianao mandray ty toroteny ty ka tapakevitra resy lahatra ka hibebaka hafoy an'izany fahotanao zany de tsisy fitoerana ho an'ny devoly tsony ao anatin'ny vatanao sy amin'ny tenanao manontolo ary tsy azo ny afatotra intsony ihany koa hatramin'ny fanahinao. Miala ao anatin'ny boky ny fahafatesana ny anaranao ary ho soratan'Andriamanitra ao anatin'ny boky ny volamena ny lanitra ny anaranao. Ahoana ny tsy ampangahiahan'ny Satana amin'izany? Ka zay ny teneniko anao hoe ny fitaovam-piadiana ngeza be akoatra ny fanekenan'i Jesosy de ny fibebahana. Ny fibebahana. Rehefa mibebaka isika de manomboka tsy ahitahirika ao anatin'izany fiainan'izany olona izany tsony ireo fitaovam-piadian'ny Satana. Eritreretinareo hoe misy olona anankiray nandevozy ny toka nandritra ny taona maro, boboka toka ary raha ny vola laninao tamin'ny toka angamba efa navita trano kely anankiray, vovoninao narary, ny vadinao mangana velesinao, fofotoka manaty body fotsy manahirana be. De eritrereto hoe fa enao zao no mibebaka na misy olona anankiray mibebaka tena tsoroko amintsika nefa resy ny fahavalo. Io moa misy karazan'olona vitsivitsy ohatrany hoe mba nahita fahitana fa tsy hay moa na marina na tsy marina fa mba tantarako ihany lesy hoe io olona misotro toka io a raha tsy mibebaka io de vereny amin'ny elo any amin'ny fariafy solofara ary io ao amin'ny fariafy solofara io eritrereto hoe misy faria anankiray zany ohatrany ranomasina anankiray de afo sy solofarany ao de mirehitra andro manalina de ny mpisolotoka mazava ho azy fa ny mpisolotoka tsy mibebaka de atsipy any amin'ny fariafy solofara. Zay ny volazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 5:10 hoe loza ny olona kosa zay mifo maraina ka mitady toka ary ampiretin'ny divay manapa-parivany andro loza ho an'ny olona mpisolotoka. De jereo tsara rehefa any zany izy io a tsy mbola tany moa ny tena ary tsy hoany mihitsy fa araka nyteniko taminay hoe fahitana zay mba hitan'ny olona fa tsy haina mitombona na tsy mitombona fa ny raha jerena nefa ny baiboly raha ampitaina amin'ilay eo amin'ny liko 2:40 nisy an'ilay lehilahy anankiray mpanan-karena tsy ny raran'Andriamanitra de nijaly tokoa izy tao anatin'ny afo be na tsy aro saina tsara ary niteny tamin'ny Abrahama hoe mba alefaso ty Lazarosy mba hitondra ranokoely ray mitete fotsiny fa mila ny ranokoely
de ohatr'izay ny any amin'ny varia fisolo fara zany ny mpisolo toka de misotro ranonafo de izy misotro ranonafo iny de levona rehefa misotro an'le ranonafo de avy eo matsiaro indray fa mibogana indray de matsiaro de misotro androany misotro rehefa avy eo misotro rapitso misotro rafakapitso misotro afaka 100 taona afaka 200 taona afaka 1000 taona de tapitra ny 1000 taona de mbola misy miliara taona tapitra ny miliara taona de mbola misy 4 miliara taona de ohatra zany mandrak'izay fijalenana e zany ina ny atony satria tsy mibebaka le olona izy ny mampirisitra azy anao an'izany ny devoly ka izao raha te ho afaka tsika de fibebahana ozy no fitaovana lehibe afahana miady amin'ny devoly ny fibebahana no fitaovana afahana manapotika ny asa satana satria be de be ny kristianina tsy mibebaka marina be de be ny kristianina tsy mbola tokasaina mibebaka mahery mivavaka fotsiny mafana fo fa ny toetra ihany ny fiainana maloto ihany anka ohatra ny hoe mpivavaka masirasira ohatra ny tsy tena ao tsara ohatra ny tao zanak'Andriamanitra nefa ny tsizy akory ohatra ny tao manompo an'Andriamanitra nefa sady miloka no mijoka no mifoka no mijanga no manompo sampy de tsy hita zay tena mahamarina azy ka Andriamanitra ry avana de mitady olona tena hibebaka marina tokoa satria rehefa mibebaka ianao de tady io tsara zao tena zao fa tsisy fitoerana maro satana tsony ao anatinao eto amin'ity Jakoba toko faefatra ity dia ambarany soratra masina ihany ko eto hoe manoera ny devoly de andositra anareo izy ny mafinaritra ry avana ny zavatra nataon'ny tompo nataon'i Jesosy mialohany ny akarany tany an-danitra de anisany tsodrano iza be nomeny ho an'ny olona rehetra tsy ho an'ny pastera ihany na ho an'ny bisopy ihany na ho an'ny mpiandry ihany fa ho an'ny olona rehetra de ozy izy manao hoe izao famantarana izao no anaraka ny mino lolaranao handroka demoni amin'ny anarako izy ary ny farany de izy manao hoe hameta tanana marazy de ho sitrany reny zany hoe raha miteny ny soratra masiny eto hoe manoerany devoly de andositra anareo izy de tsy ianao samyrery ny resaka eto tsy ianao samyrery ny resaka satria efa nomeny Jesosy ny fahefana nomeny Jesosy ny rany fitaovam-piadiana mahery vaika nomeny Jesosy ny anarany satria raha ny anaram-piangonana tsy afaka androka devoly ny anarany manam-pahefana tsy afaka mandroka devoly ny anarana pasteur tsy afaka mandroka devoly fa ny anarany Jesosy Kristy tompo lay mpamontsy mpanafaka ary mpanasitrana io rehefa hoentsika io de afaka manapotika sy mandroka ny devoly zany matonga soratra masina miteny eto manao hoe manoera ny devoly de andositra anareo izy zany hoe rehefa toerinao izy miaraka amin'ny anaran'i Jesosy tsika miaraka amin'ny fahefan'ny fanahy masina tsika miaraka amin'ilay rany Jesosy Kristy tompotsika ozy baiboly manao hoe izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry rehefa tafinao zany fitaovana zany ka miteny mafy ianao hoe ry Satana tsisy fitoerana manao tsony atao anatokato de tsy mipetraka oatsony io toero izy misy amintsika atao anaty tokantrano le manofinofo ratsy reny tsy baiboly taratasy ohatry ity no apetraka eo andony fandrinanao eo ambony ondanao hoe asy io baiboly eo ambany ondanao e ao ambony ondana tsy vahaolana zany ty raha tsy iainanao de taratasy mipetraka fotsy loatra ny taratasy rehetra fa ny fampiasanao an'ity ny mamadika azo ho tenin'Andriamanitra manan-kery mila hetsika ny baiboly fa tsy apetraka fotsiny hoe apetraka ao de taratasy io no natao fiarovana asy io baiboly tsy manotra ny devoly zany na hoe manofo ratsy ianao anatin'ny tokantranonao dia andoro fingotra andoro fatobolo na hoe ampiretina foana ny jiro mandraparain'ny andro satria matahotra de ampirety foana ny jiro mandraparain'ny andro tsy vahaolana zany tsy zany le lazain'ny soratra masina hoe manoera ny devoly de andositra anareo izy satria de misy olona mpahorian'ny nofo ratsy andro manalina manofo mpamosavy manofy enjen'ny ombo masika manofo manidina any anatin'ny lavabato manofo mahita maty foana isanandro manofy enjehan'ny dalo
manofo zavatra ratsy foana mahita menarana, mahita saobakaka, mahita n'ity biby ratsy toetra rehetrarehetra ty. De inona ny zavatra tokony atao? Ny ao ambadika reny moa tsy resaka asana devoly a. Resaka asana devoly reny le hoe manofo ianao de milentika sanatry zany any anaty fotaka na anaty lava-piringa de ny lohanao sisa no mitranga. Na manofy zavatra hafahafa ohatran'izany, misy antony reny a. De reny tsy hoe nanofy ary reto de avy ny anareo tantarako nofy de avy imetsika rehefa avy mitantara, nga vitan'izany fotsiny io. Mila toerina io fasana devoly io. Ary zay natokany apôstôly laza manao hoe manoherany devoly de andositra anareo izy. Zany hoe raha tsy toerinao io, ny fomba anoheranao azy averiko tsara ihany, manaiky an' Jesosy ianao tompo mpamonjy fiainanao. Faharoa, mila fibebahana. Fahatelo, mila etsikam-pinoana, zany hoe entinao ny anaran'i Jesosy, entinao ny rahan'i Jesosy Kristy tompo izay nyraisinao, entinao ny famonjeny, de toero amin'ny anaran'i Jesosy roay, tsy anananao antsy. Fa rehefa toeriny io ry havana, de tsy ho tamana io devoly io. Rehefa toeriny io de tsy ho tafapetraka io devoly io. Rehefa toeriny io de tsisy fitoerana, ary anjaranao mitsy miteny eo amin'ny lohan'ny vavanao manao hoe zay de tsy manaky ny antsakazakanao, zay tsy manaky ny ipetrahanao, zay tsy manaky ny toeranao tsony atao anatin'ny tokantranonay. De tsy ho tafapetraka ho zany io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anankiray farany mialohan'ny amaranako ny toriteny a, be lehibe moa ny zavatra tokony ampianarina, fa ity de anisan'ny fitaovam-piadiana ngeza be zay afahana manohitra ny fahavalo. Atao amin'ny bokon'ny manana baiboly ianao de vakitsika Kolosianina toko fahatelo a, Kolosianina toko fahatelo andiny fahatelo amby folo, de ozy ny baiboly hoe mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony helokareo no aoko a mba amelanareo heloka kosa. Eto dia resaka fifamelan-keloka. Amafisin'i Jesosy io teny io ao amin'ny Mateo toko fahenina andiny efatra amby folo sy dimy amby folo, makasy an'izay atao hoe mamela heloka izay. Ireo olona malaheloelo, malaheloelo endrika, kivikivy lava, misentosento, manana olana any anatin'ny foa, manana ataoko hoe mora reraka, kivy, tsy de mba ahitana fifaliana loatra, tsy de manana mpitsarana loatra, tsy ampy torimaso. Ny akamaroan'ireny olona ireny de manana problema anatin'ny fo. Ny akamaroany izy afa tsy izy rehetra, manana olana ao anatin'ny fo. Ary raha toka hidirana lalindalina de hoe olana ao anatin'ny fo inona moa, de mahakasika an'ity hoe fifamelan-keloka ty. Zany hoe misy vanim-potoana ianao naratra, mety naratra ianao no nataon'ny olona tianao na ny vadinao mihitsy, nandratranao no nataon'ny olona anankiray sambobola taminao, de avy eo bloqué ny numéro anao dia tsy mandrainao tsony izy zao. Misy namanao akaiky, mety mpiray tapo, mety fianakaviana akaiky, namitaka, ka tsy vitany hoe fitahany ianao fa nopoteny mihitsy ny fiainanao, kanefa ianao nanao soa azy de mbo tafakatra ambonimbony izy am'izao fotoana zao noho ny fikelezanao aina sy ny fanohananao azy. Rehefa tafita izy tsy ny rarahina ianao de zao tsy niteny ianao fa ao anatin'ny fonao le izy, ao am-ponao ao. Nety misy mpitondra fivavahana zay nanakinanao ny fonao, mety rainao ara-panahy na reninao ara-panahy, dia nisy zavatra nandisy fanantenananao nataony mpanompon'Andriamanitra io, de naratra ny fonao hoe zany ve mba mpanompon'Andriamanitra, de tavela eo ianao. Tadio tsara ry havana fa amin'ny fotoana miraikitra eo ny fotsika de tsy afaka ny misondrotra kilasy tsony tsika, tsy afaka ny tompo tsony,
tsy mitombotsony ny fitahina, tsy mitombo ny ositra, tsy mitombotsony ny fahasoavana famena azy any ataony, tsy mitombotsony ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Raha ny vavaka adiny roa isan'andro ianao te olo dia lasa mivavaka 7 minitra raha be indrindra. Ka inona ary ny vahaolana? Io zavatra mahazo anao io nefa ny tena tsorona fasana devoly. Ary izany potehiny ianao dia tedaviny faranana milohan'ny fotoana ny andronao, ka raha tokony velona telo amin'ny 20 taona ianao dia tedaviny faranana ary amin'ny 270 are. Ny zavatra tokony atao dia miaina araka ity voasoratra ity, ozy ny soratra masina manao hoe mifamela heloka. Ny dikany hoe famela heloka tsy voatery hiara-iasa ohatrany teo aloha. Ny dikany hoe famela heloka tsy midika akory andao hinan-kanina be ohatran'ilay teo aloha indray dia zany miantoka foana. Fa ny fifamelan-keloka dia toetran'Andriamanitra ny mamela heloka, ary izay toetran'Andriamanitra izay dia mifindra ao anatintsika mba hanadiovana ny fotsika dia tsory eo anatrehan'Andriamanitra ny hoe mamela ny heloko ty olona nandratra aty, mamela ny heloko ty olona ty, mamela ny heloko ty zanako ty na ty dadako ty na ty mamako ty. Fa raha to ka vesaranao ny fonao, mavesatra ny fonao, misy alahelo lalina ao am-ponao, dia lazako amintsika fa izany alahelo lalina ao am-pontsika izany hiteraka ratra sy ataoko hoe fampotehana ianao mitahirana izy ihany, ianao no potika. Le olona mety tsy mirara azy zavatra midonany ihany fa ianao no potika. Ka nahatoany baiboly miteny raha te hanohitra ny devolontsika, raha te handresy ny satantsika, raha te hanamontsana ny tafiky ny fahavalo, dia hoy ny apôstôly eto manao hoe mifandefera ozy ka mifamela heloka tahaka namelan'ny tompo ny heloka areo. Zany hoe ny tompo zany dia namela heloka ny tompo, ary rehefa namela heloka ny tompo dia tsy nisy fitoerana ho an'ny satana tsony ho an'ny olona anankiray izay tia mamela heloka. Menatra ny fahavalo raha ny zavatra tsy vitanao ny lasa vitanao, hoe tsy vitanao ny mamela heloka olona anankiray kanefa vitanao, zany olona zany atao hoe mpandraisa. Raha dia mifanohitra amin'ny fijery amin'ny maha-olona dia ozy ny olona manao hoe zany nanaovany anao ko mbola amela heloka koa, tony ve sarim-bavy, tony ve resy anady, mety misy miteny anao an'izany. Zany ve rangano nanaovany anareo, tsy rary lene zany, nareo ndray mbola andadilady any aminy. Fa ny mpandresy atao anatin'ny baiboly, ary raha mbola te handeha lavitra ianao dia anjaranao no mamela heloka ozy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra. Za tsy sidirako amin'izany teny zany fa ny baiboly no miteny an'izany, tsy hevitro zany fa hevitro ny soratra masina. Zany hoe raha mbola te handeha lavitra ianao, raha mpanompon'Andriamanitra ianao ka mbola te handeha lavitra, mety pasteur ianao mandray an'ity fandarany ty, dia nisy mpiara-miasa na pasteur tao anatin'ny fiangonana mihitsy nanana fitondratena faran'izay hafahafa manala baraka anao na akorotany ny asan'Andriamanitra dia niala izy. Rehefa niala izy dia nentiny daholo ireo le mpanambola sy le vahoaka rehetrarehetra tao anatin'ny fiangonana metimety, dia mbola nara-tsiniko anao avy eo nefa ianao ny dada ny ara-panahy. Zary avana dia mahita zavatra ohatran'izany. Misy fotoana ianao mahita zavatra ohatran'izany hoe nanabe olona ianao ny taiza nan'olokolo na mpianatra, dia misy an'iren'le zanakao ara-panahy reny ihany avy eo no manosipotaka anao lazay ny falalandisondray le lalana izoranao nefa tao aminao izy nihinan-kanina ianao nanao badisa azy ianao nampianatra azy, dia ianao ndray avy eo no aratsiny, dia mba mahazoazo olona kely tsy haiko 20 anina bebe vozony reny izy, dia manotoana azy eo le olona heritaona rotaona fa avy eo moa le olona tsy tady sy ho tamana an'izany, dia ny ezahany devoly dia ny andotony fonao. Fa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay ho any an-danitra ary te ho tafahoana amin'Andriamanitra dia tsy izay zavatra midona dia atao anatin'ny fo dia atao handratra sy hanimba da hoe tahiry lolopony amin'izany. Fa zao foana ny tadio hoe mety afaka manimba asan'Andriamanitra ilay olona. Fa ozy ny fitenenana manao hoe ny lalao mbola ela ny devoloko lava, ny tantara mbola mitohy fa tsy mbola miakatra ny soratra. Fa ny olona anankiray izay nanome alahelo mpanompon'Andriamanitra na nanome alahelo an'Andriamanitra na namotika asan'Andriamanitra ka hoe hanangana asan'ny tompo
mieritreritra izy fa nanganasa an'Andriamanitra nefa nitatony potehiny mety andeha io herintaona 2 taona 3 taona 4 taona 5 taona fa manomboka any amin'ny fahen'ny taona tsy zakany tsony ny ady atrehanao ary amin'ny fa 7 na fa 9 taona dia lazaiko aminao mba tsy hitenenako zavatra hafahafa dia hoy izaho hoe tsy mahomby fa ny tsara indrindra dia ny mifandefitra dia ny famela heloko dia mifampitsodrano dia mifanadio raha mbola eto ambonin'ny tany satria io ane lanitra rainy io dirany lanitra io zany tsisy ny lanitra hoe lanitra ny fiangonana zao ihany raha raiko mantsino mavoantsika hoe ny fiheveran'ny sasan'ny lanitra dia anazy rery hoy izy eo ampiangonana ireo 500 miaravavaka am'ireo ihany no hoany an-danitra fa sasany tsy hoany an-danitra dia miezaka manaratsy ny hafa na mandefa teny mandratra ny hafa fa tsy zany ny atao anatin'ny baiboly ny atao anatin'ny baiboly dia mila famela heloko zany ry avana tena fotom-pampianarana ngezabe zany ny tena doctrine matanjaka atao anatin'ny soratra masina ary efa teneniko eto foana hoe jereo tsara nefa Jesosy melohan'ny ikipiny maso melohan'ny afatesany dia ny teny famelan-keloko ny nataony farany manao hoe mamelà ny elony fa tsy fantan'izay ataony zany ny tena dogma tena fotom-pampianarana ara-baiboly zany fotom-pampianarana ara-baiboly resaka fifamelan-keloko fa raha izany no ataontsika dia miteny aminao fa ho palresy ianao ary tsy ajanonao anatin'ny tokantranonao ny devoly ho tahin'Andriamanitra ianao isy fanambina na tsy ho takatra ny saina ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana ho azy eny ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery any maherezantsika raha tsapanao amin'izao fotoana izao fa mazamazana ny fahitanao azy hoe ataoko ahoana ny anao dingana amin'izany fifamelan-keloko zany mba handreseko ny devoly vitanao zany raha tena mivavaka ianao raha tena mpanompon'Andriamanitra ianao toeriny devoly dia andositra anareo izy maneken'Andriamanitra ozy ny soratra masina ary ny lesona lehibe anankiray farany teo dia ny fibebahana izay fitaovam-piadiana izay ahafahantsika manapotika sy mandrava ny asan'ny devoly ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra Andriamanitra misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nanana fotoana zay mba ny anarana indray ny teninao tamin'ity androany ity voninahitra ho anao Tompo ary zany teny zany moa Tompo dia tsy natao fandarana fotsiny amenona ny banga eto amin'ity fahitalavitra sonjapeo ity hoe fianona ny banga satria tsisy fandarana mandeha fa tena toro-teny velona natao anafaka ny olona atao atonga ny olona andresiny asan'ny devoly atonga ny olona tena hoe anompo an'Andriamanitra velona ary ambabo fanamaro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mino a Jesosy fa tafapita ny hafa raha tiana olazaina tamin'ity androany ity raha toka tsy hain'izy ireo Tompo ny famela heloko na tena hoe mibebaka marina dia aoka ny fanamasinao anampy azy amangy azy manokana hitarika an'izany mpanomponao tsiraray avy zany amin'ny anaranao Jesosy amen zay ny fotoanantsika tompoko dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandefandefety izy mba asitra Ampuni ang palay aming nila